Maro karazana goût aminazy tsara loatra zany aminazy Jessica Diabet bonjour Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mitohy ny asa fanatanterana ny politika mpanjakana ankapobeny. Isan'izany ny famerenana amin'ny tanjany ny zotra an-dalamby mampitohy ny Manakara sy Fianaratsoa na ny FCE. Lokomotiva roa no ho tonga hanampy ny misy amin'izao fotoana izao hoy ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fandalovany tao Fianaratsoa. Nalefa ny Bianco any amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny kolokolo na ny PAK tamin'ny ity farany herinandro ity, ny raharaha fanodikodinana fananam-panjakana any amin'ny distrikany Soanieranivongo tamin'ny volana Jona 2024. Filoha lefitry ny antenimieran-doolona sy prefet teo aloha no voaroiroy amin'izany. Nanatanteraka asa tagna maro ny teo anivon'ny Ministera ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy androany. Fanadiovana fahobe no notontosaina tamin'izany. Mandeha miandalana ny fampitana ny fandaharana samihafa vokarin'ny Cool TV FM any Antsirabe. Isany efa mamokatra fandaharana avy any an-toerana ny onjam-peo ny Cool FM 820 teboka 7. Manampy izany ny fandaharana maro avy aty Andrenivohitra izay natokana ho an'ny rehetra. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany indray kosa any Lyon, olona 30 no naratra mafy vokatry ny fipoahana bomba tany an-toerana ny arivany zoma teo. Mpijoro vavolombelona 10 maro ankehitriny no anaovana fanadihadiana entina hafantarana ny tompon'antoka tamin'izao tranga izao hoy ny lehiben'ny fampanoavana ao Paris. Ny andinindininy ireo avy hatrany ary. Sabotsy fa 5 ny volana May taona 2024 manolotra ny Araba. Tonga soa indray tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny Cool TV amin'ny ity alina ity. Manasanao mpanajana anaraka ny atsipirim-baovao hatramin'ny afarany. Eo amin'ny tontolon'ny politika avy hatrany andeha isantarantsika izany fotoana ny fampalalam-baovao izany. Mitohy ny asa fanatanterana ny politika mpanjakana ankapobeny. Isan'izany ny famerenana amin'ny tanjan'ny zotra an-dalamby mampitohy ny Manakara sy Fianaratsoa na ny FCE. Lokomotiva roa no tonga ny efa misy amin'izao fotoana izao hoy ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fandalovany tao Fianaratsoa fanadihadiana miantarandriana. Mitohy ny famahana ny olana ifotony ataon'ny gouvernement tatariny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Sehatra maro no nojereny teto Fianaratsoa. Isan'izany ny mikasika ny fampianarana. Ny fampitafa tamin'ireo mpampianatra firama izay tsy nandray karama amam-bolana sy aman-taonany maro ny tenany teto amin'ny EPP Centre Ouest ary nandroso vahaolana manoloana ny karama sy ireo fitarainan'ny mpampianatra izay tsy voava an-taonany maro. Ankoatra izay, nambarana nandritra ny fandalovany teto Fianaratsoa fa tetikasa maro no taterana ary samy sitraka ny fampandrosoana ny faritra rehetra. Hisy manoloana io ny fanomezana lokomotiva roa vaovao ny zotra FCE amin'ny ity taona ity entina natsarana ny fitaterana vokatra. Maro ankoatra izay ny fototra-fitrasa ho taterana. Rivoka Fianaratsoa, topo vavy, eto ateteny aminareo, fahalohany farantona, dia ho avy eto ny tetina vagons vavao, vagao vireto fantatro fa tsy ampy marina sa tsy marina. Noho izany afaka ray volana, dia ataoko tonga eto aminareo, ny tribune miaraka amin'ny vagao vira mba ho tanana madio, mba ho tanana maty olona, eto amintsika ihany koa dia fantatro fa tsy ampy satria maloto loatra ny grand routier. Tsy mahafinaritra tsy manara-penitra ny grand routier. Marina sa tsy marina? Noho izany dia izao no ataontsika. Ny foja izay efa mipetraka teto nandritra ny taona maro, ny ao Ankazodrano, ny foja ao Ankazodrano dia afindratsika toerana hafa any ivelan'ny tanàna dia ho arodana io foja io dia eo hitanareo eo
Nitoy tany Toliara ny fitsidiana ifotony nataony filoha, nanamafy ny tenany fa maro ny tetikasa atao ao Toliara, tahaka ny fananganana foto-drafitrasa, toa ny piscine olympique, fanamboarana ny digue fierena sy ny maro hafa. Lafim-baovao hafa kosa indraina alefa ny Bianco any amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolo na ny PAC tamin'ity farany herinandro ity ny raharaha fanodikodina na fananam-panjakana any amin'ny distrika ny Sonerano ny vongo ny volana Jona 7 Filoha lefitry ny Antenimierandoholona sy prefet eo alomo no voarohirohy amin'izany fanampanazavana hoetiny Andry Rarson. Mitoetra ny ady amin'ny kolokolo ataon'ny fanjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny Bianco tamin'ny farany herinandro ity, araka ny loharanom-baovao voarainy mpanao gazety, antota taratasy mirakitra fanodikodinana tany mpanjakana nisehoana osoka sy fanapara-pahefana tany amin'ny komuna manopana distrika ny Sonerano vongo faritra Nalanjorofo no natolotry ny Bianco ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Araka ity loharanom-baovao ity dia olona manana andraikitra ambony maro eto amin'ny firenena teo alosy amin'izao fotoana ny voaroroy amin'ny raharaha ity. Ka isan'izany ny filoha lefitry ny Antenimierandoholona sy prefet iray. Efa ny ampelantanan'ny PAC ity raharaha ity ka miandro ny toy ny fanadihadiana. Ataon'ity fitsarana manokana miady amin'ny kolikoly ity ny mpanara-baovao amin'izao ofisina trondro vaventy amin'ny resaka kolikoly zao. Raha tsy aivina, isan'ireo trondro vaventy ahina ho tafiditra amin'ny resaka kolikoly ary niseho masoandro tamin'ny fiatoam-bony ity herinandro ity, ny momba ireo masovohintsika tany Washington, États-Unis, nivarotra fananam-panjakana malagasy any ivelany. Eo amin'ny matoan-dahatsoratra Andry Rarson kosa indray ny faran'androany ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Solombavam-bahoaka nolotra sy andrafitra lalàna ho fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana sy ireo vinana ataony filohan'ny Repoblika. Fifidianana izay fototra iorena ny demokrasia izay endrim-pifampitondrana ny tondra fampandrosoana ho an'ny firenena maro. Tsy vita mora ny fanarenam-pirenena ny ninanom-potehana antaonany maro. Zava-maroloha miendritrandrana mifamatotra no tsy maintsy avaozana isam-potony anatin'ny fotoana faran'izay aingana izorana amin'ny fampandrosoana tena izy amin'izay. Ilaina noho izany ny ananan'ny fahefana-panatanteraka solombavam-bahoaka maro anisa mba tsy olany andro amin'ny kajy politika intsony ny fotoana fa ilay tombotsoan'ny daholobe no iaraha-mitsinjo. Io fahamarina toerana politika eny Tsimbazaza io no tena isian'ny fampandrosoana aingana. Efa maro no natomboka ireo asa fanavaozana sy fampandrosoana raha tsy hitanisa afa-tsy ny fidinana ifotony ataon'ny filohan'ny Repoblika amin'izao fotoana izao. Nojerena manokana tamin'izany ny famatsin-drano, ny fiarovana amin'ny tondradrano, ny fanamboaran-dalana, ny famoronana asa mendrika, ny famatsim-bola ny tetikasan'ny tanora mendrika toanana, ny fanorenana foto-drafitrasa isan-karazany maro, ny famerenana ny fandriampahalemana amin'ny alalan'ny famatsiana fitaovana ary fomba ny mpitandron'ny filaminana, ary indrindra ny ady amin'ny kolikoly izay mbola hanamafisy ny fanadihadiana nataon'ny Bianco fa eny anivon'ny komuna no tena mahabe fitarainana ny maro. Ny fahamarina toerana politika sy ny fitoniana politika, fototry ny fahafahana miroso amin'ny fampandrosoana isam-paritra maharitra no tontosa dia ny fahaizan'ny olom-pirenena mifidy ireo solotenany anolotra sy andrafitra lalàna ifanaraka amin'ny fanovana sy ny fampandrosoana notakiny. Dia samy tompona andraikitra marina avokoa ny tsiraray amin'ity fampandrosoam-pirenena andrandraina fatratra ity. Dia mahaiza mifidy ary? Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa nankatoavy ny HCC io takariva io fa mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana ny didy volana laharana 72 tsipoka aotraotra enina nataony filohan'ny Repoblika Malagasy manova ny fomba fanendrena sy ny fomba fiasany Antenimierandoholona. Fanampanazavana. Araky ny fanapahana laharana 10 tsipika HCC /D navoaky ny fitsarana avy io takariva io dia mifanaraka amin'ny lalam-panondrenana ny didy volana niraisin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy laharana 72 tsipika aotraotra enina izay manova amin'ny fomba fanendrena sy ny fomba fiasan'ny Antenimierandoholona. Io didy fanapahana io dia niraisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana taorian'ny taratasina alefan'ny filohan'ny Repoblika tany aminy tamin'ny alakamisy lasa teo mangataka ny heviny manoloana io didy volana manova amin'ny fomba fanendrena sy ny fomba fiasan'ny Antenimierandoholona io. Mbola hoentina aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny TVFM amin'ny fotoana manaraka ny antsipiriny amin'ny didy volana niraisin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy ity manova amin'ny fomba fanendrena sy ny fomba fiasan'ny Antenimierandoholona. Fanana tanteraka asa tagna maro teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy androany. Fanadiovana fahobe moa no notontosaina tamin'izany. Fanadihadiana miantarandriana efa. Tahaka ny fanao isam-bolana,
Androany no nanatanterahana ny asa tana maro ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Toerana maro no nanatotosy-saina ny fanadiovana faobe raha ny hita tetỳ an-toerana mitombo ny mpandray anjara amin'izany. Ny tena marina moa zany ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy dia tsy afaka nao tamin'ny heriny satria tamin'ny heriny prévile izy dia androany zany natao misy zany eto faritra Larby dia mbola misy amin'ny ministera zany dia eny Nosy mbola misy eny zany dia satria fandaminana eny zany amin'ny bureau satria efa nalamina zany bureau dia efa mipetraka tsara hoe iza makay zany dia mamindra entana akoatran'ny fanadiovana zay zany natao. Zay zany ny fizarana amin'ny asa tana maro ataon'ny ministeran'ny asa vaventy, ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy androany asafotsy. Satria zay le mizara roa zay le izy, ny équipe-ny direction générale de la République zany no eto miaraka amin'ny DE eo ambany fitezany, ny direction des appuis aux urgences eo ambany fitezany, directeur ny infrastructure eo ambany fitezany tonga raha ny eto zao dia tonga daholo ka. Nanatotosa izany ihany koa ny teo anivon'ny ARM no safidiana manokana ny fanatotosana fanadiovana ny toeram-piasana tamin'ity indray mitoraka ity. Ao anatin'le fanaovan'ity asa tana maro zany dia araky ny voaray avy amin'ny ministera piamo zany satria ny autorité routière de Madagascar moa zany dia ao anatin'ny organisme rattaché ministère ny aménagement du territoire de l'habitat des travaux publics. Noho izany dia samy manadio ny toeram-piasana zany ny mpiasa rehetra amin'ny andro an'ity. Iny moa zany efa fanarahana fa betsaka ny sabotsy farany isam-bolana dia tsy maintsy misy le fanaovana ny asa tana maro. Izy moa zany ny tanjona mba hoe mba tanàna toeram-piasana zany mba tokony toerana mateo ity mba madio satria marina fa misy ny mpiasa manadio ity nefa tsy araka nisy samby hoe tsara misy an'izay fanaovana izay asa tana maro zay zany mba andraisan'ny mpiasa rehetra anjara. Mitohy isam-bolana raha tsy ahivana ny asa tana maro, anehoana ny fitiavan-tanindrazana amin'ny alalan'ny hetsika azo tsapahi-tanana ny hetsika tana maro. Tanjona ihany koa ny fanabeazana ny mponina. Izay ny tapany voalohany fahisento kely anaraka dokam-barotra isika fa rehefa avy eo dia mbola heverina eto ihany ao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ny Kolo TV tapany faharoa rehefa eo ary. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en un sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba samba cha. Bonjour. Bonjour nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, saralota zamyan amnas. Je tika diabet. Bonjour. Maman branchée, maman connectée. Vos selfies au bout des doigts avec le Infinix X4G. Le Infinix X4G est doté d'un capteur d'empreinte digitale et c'est à seulement 169 milliards. En plus, à l'achat du Infinix X4G, la Telma Watch est offerte. Rendez-vous en Telma Shop. Noho ny fitiavanao lehibe dia mendrika ny tsara indrindra. Or, argent, pierres précieuses, collier avec pendentif en argent, 15 000 lariats, bijouterie Tur Sergio, Victoria Plaza Antanmen, box A07, avant Saint-Père Béorir, box F003, F207, pavillon 427 à Nalaké, bijouterie Tur Sergio, le paradis des bijoux. Sardine trésor, sardine trésor, sardine trésor, sardine matchian, sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter n'ankizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandra laila miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor, qualité nazy, tsara, riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety,
indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana amin'ilay tiako be. Ny vaovao ny Kolo TV tapany faharoa makasitraka aminao mbola miaraka aminay hatrany. Ny tontolon'ny fampianarana ambony no anohizana izany tafiditra hatrany ao anatin'ny fanavaozana ny tontolon'ny fampianarana ambony. Ho faritana mialoha ny daty fandraisana ny vatim-pianarana manerana ny université manerana ny Madagasikara. Iray amin'ireo université notsidiny ministra tompona andraikitra ny université ny Mahajanga. Betsaka ny teboka ho hatsaraina raha ny fanazavahan'ny filohan'ny université ny Mahajanga vaovao izay napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany. Michel Arnaud. Université ny Mahajanga ahitana mpianatra 377 sy ray alina. Mpianatra manodidina ny 5,000 taona no mangataka hiditra ato saingy manodidina ny 2,000 amin'izany ihany no tafiditra hatreto. Iray amin'ireo université lehibe manerana Madagasikara ny eto Mahajanga. Maro ny fanarenana entina manatsara izany raha ny fanazavany filohan'ny université ny Mahajanga. Isan'ny lehibe amin'izany ny fototra-fitrasa. Salle de classe zay tsy ampy zay nahatonga les projets hitanako teo ny grand amphi zay efa vitany maquette vitany devis fa mbola mitady partenaire isan'izany média partenaire mitady partenaire atao asa tagna maro Itsekilany tafiditra hatrany ao anatin'ny fanavaozana ny tontolon'ny fampianarana ambony. Enti manarina ny olany vatim-pianarana matetika mitranga. Nilaza androany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa ho faritana mialoha ny daty fandraisana izany manerana ireo université rehetra eto Madagasikara. Zay tapahana teo anivon'ny conseil des ministres sy ny conseil du gouvernement. Manomboka zao zany azaina hoe tsy fanometsiny intsony isika fa ny borsa ny mpianatra zany dia tsy le borsa tonga ray volana, roa volana, tsy eo koa iny. Fa hiezaka ny ministera hanomena anao zany hanome ny université satria ny université no tantana. Ny borsa sy ny équipement ary ao anatin'ny fitantanana mangarakara nanaovany université an'izany ka ianareo zany amin'izao manerana ny Madagasikara dia toromarika nomenan'ny président tokony ho fixa ny daty fandraisany borsa ny mpianatra. Tontosandroany tany Mahajanga ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny université vaovao ny Mahajanga ny professeur Tiandaza Dinaral Odilon. Tamin'izany ihany koa no nametrahana ireo lehibe ny sampam-piofanana na sojabe eo anivon'ny université. Lafim-baovao ara-pahasalamana kosa indray tsy ampy ny toeram-pivarotam-panafody eto Madagasikara raha ny isan'ny mponina amin'izao fotoana izao no jerena antony mahatonga ireo mpivarotra fanafody tsy ara-dalàna eto sy eroa raha ny fanazavana. Tsy ampy ihany koa ankilan'izay ireo mpiofana ho pharmacien. Fanadidiny Albertin Ramialarivo. Lavitry ny fenitry iraisam-pirenena ny zava-misy eto Madagasikara raha farmasia no resahana. Raha ny tokony ho izy toeram-pivarotam-panafody iray no an'ny olona 5,000 sy 4 alina. Ny eto Madagasikara nefa toeram-pivarotam-panafody iray ho an'ny olona ray etitsy. Ankoatr'izay tsy misy afa-tsy distrika 17 manerana ny nosy no ahitana farmasia ary dépôt de médicament avokoa no amin'ny faritra sisa. Mbola tsy ampy ny fanafody ampiasaina eto amintsika raha ny nambaran'ny pharmacien. Eo ihany koa ny famaroan'ny mpivarotra tsy ara-dalàna hita eny rehetra eny. Ary entina eo amin'ny voa, ny fo, ny hoditra no tena voka-dratsy amin'ny fampiasana fanafody tsy ara-dalàna. Ankoatr'izay, mahavoasazy araka ny lalàna ny famarotana fanafody tsy ara-dalàna eto amintsika saingy tsy mbola miatra ny lalàna raha ny eto Madagasikara no asiteny. Zay olana malagasy iray manontolo moa fa tsy ny farmasiana ihany dia ty mivarotra fanafody tsy ara-dalàna ty. Zany hoe olona tsy manana alalana hivarotra fanafody no manao an'ilay asa. Dia tsy fantatra intsony hoe fanafody tena izy ve, fanafody voatahiry amin'ny fomba manara-penitra ve, olona mahay azy ve no nataoko mivarotra an'ilay fanafody sa olona tsy mahay zavatra atao tsisy torohevitra reny fa iara-malala moa tsika ohatrany manamoramora fiainana zay. Fa misy koa tsy maintsy misy ny hetsika efa nataon'ny pharmaciana ihany ny antsoina hoe sensibilisation ny mponina zany ny vahoaka zany zay isika tsy maintsy ho tohizana.
famongorana io trango io ny vahaolona maharitra tokony ho tadiavina itsonjovana ny fahasalamam-bahoaka. Araka izany, mbola mafy ny ezaka ataon'ny mpivarotra fanafody ara-dalàna manoloana ny fampiasana fanafody tsy ara-dalàna. Na dia kely ary ny tsenan'ny fanafody eto Madagasikara, mafy ny ezaka ataon'ny farmasianina eto. Mafy ny ezaka ataon'ireo manafatra fanafody any ivelany. Tsy vita moramora zany atsika anisan'ny firenena eto Afrika azo lazaina sahirana fa amin'ny lafin'ny fanafody kosa tsika mbola mitazona ny traikefa feno amin'ny fanafody miditra eto sy amin'ny fanaraha-mason'ny fanafody dia ary amin'ny fomba fampiasana azy. Omarina ny manakara ny 5, 4 jona 2024 avy izao ny herinandro ny farmasia na ny semaine de la pharmacie entina hampahafantarina ny lanjan'ny ny asan'ny pharmacien. Fa tolotra miavaka kosa indray no atolotry ny Motostore ny mpanjifa amin'izao fandraisana anjara amin'ny FIM na ny Foire Internationale de Madagascar izao. Kodiarana 2, kodiarana 4 karazany maro no hita ao amin'ny Motostore. Fanampanazavana. Karazana moto na kodiarana 2 sy ireo foentina amin'ny fanatanjahantena maro manaraka ny toetry ny andro sy tsara kalitao no atolotry ny Motostore ho an'ny mpanjifa araka ny fampirantiana mandritra ny Foire Internationale de Madagascar ety Tanjombato izao. Derrière nous, nous avons un service avec les modèles Husqvarna de la gamme, donc la 700 Husqvarna, le 510 monté par Motostore en super motard, avec derrière moi le 250 TE injection, donc le modèle 2 temps enduro 2019, et la 701 qui est la plus grosse enduro vendue à ce jour par Husqvarna. Donc CF Moto fait partie du groupe KTM, d'accord, et propose des machines qui disposent de la technologie KTM et des chaînes de fabrication KTM. Sur ce modèle-là que vous voyez devant moi, c'est le 650 MT, une moto que j'affectionne particulièrement. D'accord, une moto qui est équipée en partie cycle d'une fourche et d'un amortisseur arrière de la marque Kayaba, entièrement réglable en compression détente. Au niveau du freinage, vous pouvez constater sur cette machine double disque en diamètre 300 mm avec ABS de série et Durit Aviation de série. L'avantage du 800 e-Force comparé à son collègue le Z-Force, c'est que le 800 e-Force dispose d'une benne à l'arrière. Cette machine, conçue à la base pour les professionnels, va vous permettre d'avoir une benne manuelle. Donc vous avez une machine de 590 kg qui développe 62 chevaux avec un bicylindre en ligne. Et vous avez une boule de remorquage capable de tirer plus de 500 kg. Toujours l'ouverture de la benne, facile d'accès. Cette machine de 1000 cm3 possède un réservoir de 27 litres. D'accord. Sur ce véhicule, vous allez trouver un commutateur 2 roues, 4 roues motrices à côté du volant. Donc qui vous permet de passer très rapidement du 2 roues au 4 roues. D'accord. Vous allez avoir un des fauteuils avec 4 points sur le harnais de sécurité. Vous allez avoir un habitacle protégé par ROPS, donc qui propose effectivement des habitacles pour le SSV. Cette machine de 610 kg développe une puissance de 80,2 chevaux. Démarrage électrique, 2 roues 4 roues avec blocage de différentiel électrique. Capacité de remorquage de 500 kg pour ce petit bébé. Il est déjà prévu avec un treuil et une boule de remorquage. Araka izany misy ho an'ny rehetra ny karazany hita eto na ireo kafizan'ny tanora na ho an'ireo ety fanatanjahantena na ho an'ireo natokana foentina amin'ny andavanandro. Parfaite pour un environnement comme Madagascar. Mandeha miandalana ny fampitana ny fandaharana samihafa vokarin'ny Cool TV FM any Antsirabe. Isany efa mamokatra fandaharana avy any an-toerana ny onjam-peo ny Cool FM 820 teboka-valo manampy izany ny fandaharana maro avy aty an-drenivohitra izay natokana ho an'ny rehetra. Ivo Richard. Taorian'ny fanokafana ny fobetoeran'ny Cool TV FM ao Antsirabe, mizotra miandalana ny fampitana ireo fandaharana ho an'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo. Ankoatra ny fandaharana miainga avy aty amin'ny fobetoeran'ny Cool TV FM Antananarivo, maro ny mampiavaka ny fandaharana ho an'ny onjam-peo ny 820 teboka-valo eto Antsirabe.
Mampiavaka ny fandaharana aloha dia voalohany ny fitondrana ireo tsikitsika sy vitribitrika amin'ireo karazana hira izay angatahany mpiainy indrindraindrindra ny amin'ny maraina. Dia eo ihany koa ny fangatanay ny vaovao avy any amin'ny mpiaina izay fampizarana eto isaky ny maraina sy toy izany koa ny amin'ny hariva. Tsy dia mametraka thème loatra izay raha ny mahazatra antsika dia mametraka thème ny anatin'ny fandaharana fa izahay tsy dia mametraka thème loatra fa ny mpiaino no andrasanay amin'izay zavatra. Anisany azo tombony be ny tanora eto Antsirabe amin'ity onjam-peo valopolo teboka valo ity ao anatin'izay animation libre izay ataonay SDJ Valide dia afaka miditra mivatanareo amin'ny alalan'ny ireo numéro izay efa ifampizaranay aminareo ao anatin'izay fandaharana izay. Azo tombony kokoa ny tanora eto Antsirabe amin'ny fanomezana sehatra azy ireo mandritra ny serasera mivantana iresahana momba ny adi-hevitra samihafa, itony famokarana sy ny fampitana ireo fandaharana samihafa ka tanjona ny hanomezana fahafampony rehetra amin'ireo fandaharana maro. Fokariny Gold TV FM manatin'ny fanajana sy ny fanabeazana. Tontolo ny fanatanjahantena indray kosa miroso amin'ny fanomanana ny kanina 72 ny Barea ny Madagasikara ankehitriny amin'ny fandalovan'ireo mpilalao hanomantena eto Tanindrazana no fantatra ny anaran'ireo mpilalao handrafitra ny Barea ny Madagasikara amin'ny kanina 72 ity raha ny nambarany mpanazatra Nicolas Dupuis tamin'ny valandresaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety Henri Florian. Nandritra ny tafa nataon'ny fikambanan'ireo orinasa mpanohana ny ekipam-pirenena malagasy sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis tamin'ny mpanao gazety Maly no nahafantarana ny lela vola ho raisin'ny Barea amin'ny kanina 72 ity. Vola atolotry ny kafa avokoa ny akabeazany toy ny prime de qualification mitetina $10,000 ny ampy $703 ny atsika noho ny fandraisana anjara voalohany. Ankoatr'izay, mahazo prime de qualification ny Barea ka miankina amin'ny toerana isy azy mandritra ity kanina ity. Raha eo amin'ny laharana faha-efatra farany isika ao amin'ny vondrona misy atsika, ahazo $9 kosa raha eo amin'ny laharana fahatelo, raha $7 eo amin'ny laharana faharoa ary $100 raha tafavoaka voalohany amin'ny vondrona izany. Raha tsy ahivina, ahitana Nigeria, Burundi, Guinée. Etsy ankilany vola mitetina $2 no voangona omenan'ny Barea avy amin'ireo fikambanana sy orinasa eto amintsika. Raha ny tafatafa ny fanaovana tamin'ny mpanazatra ny Barea ny Madagasikara Nicolas Dupuis, nambarany tamin'izany fa 10 andro melohan'ny lalovan'ny ekipa malagasy voalohany amin'ny kanina no tsy maintsy tonga ny anaran'ireo mpilalao izay midika hoy izy fa mety amin'ny 12 jona izao nandritry ny fandalovan'ny ekipa-pirenena eto Antanindrazana no amoahana ny anaran'ireo mpilalao 13 mirahalahy andrafitra farany ny Barea. Nanamafy ihany koa ny mpanazatra ny Barea ny Madagasikara fa efa nisy ny fifampiresahana niaraka tamin'ny mpitantana ny Fosa Junior sy ny Knaps mahakasika ny Badio ary any amin'ilay stage atao any Maroc vao andeha izy no ireo lalao goavana mbola miandry ny club eto an-toerana. Betsaka hoy izy ny mpilalao voatily teto amintsika saingy fantoka tanteraka amin'ny fifaninanana tranona izy ireny izay entin'ny mpanazatra Franklin Rahira Zafindrakoto Mamsoa no hitondra ny ekipa-pirenena any amin'ny lalaon'ny nosy. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany indray kosa any Lyon, olona 30 no naratra mafy vokatry ny fipoahana bomba tany an-toerana ny hariva ny Zoma teo. Mpijoro vavolombelona 10 ny maro ankehitriny no anaovana fanadihadiana entina hafantarana ny tompon'antoka tamin'izao tranga izao hoy ny lehibe ny fampanohavana ao Paris. Fanadihadiana eo amin'ny sary ny France 24. Mbola tsy nahitana mangirana hatreto ny tena marina mahakasika ilay fipoahana bomba niseho tany Lyon izay naharatrana olona miisa 30. Ny alin'iny ihany no naray antso voalohany avy tamin'ny mpijoro vavolombelona ny tompon'andraikitra any an-toerana izay efa hampanaovana fanadihadiana. Efa nitomba mampolo ny maro ihany koa ireo mpijoro vavolombelona ireo ankehitriny araka ny fantatra nandritra ny valandresaka ny arana tamin'ny mpanao gazety ny tolakandro teny amin'ny ministera ny fitsarana any an-toerana. Fonosana fitaka nahitana kojakojam-by toy ny boulance vis no nisy nametraka teo amin'ny lalana ny lohany tranombarotra mofo iray. Lehilahy iray nitondra bisikileta no hita teo amin'ny caméra de surveillance ho nametraka izany teo amin'ny 10 ora sy 40 minitra amin'ny ora frantsay omaly. Saika fantatra avokoa ny fitafy nanaovany ity farany saingy voatako ny satroka sy solomaso fiaro-masoandro kosa ny endriny raha ny fanazavana trany. Mandeha avokoa ny paikady rehetra ankehitriny ahafana mamantatra ny mpanao ratsy. Ankoatra izay, efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana eo anivon'ny sampana manokana momba ny raharaha fampiororona na dia nanambara izany teo anivon'ny fitsarana fa mbola loha loatra ny fieritreretana iny tranga iny ho asa fampiororona.
izay ihany koa no mamarana ny fotoan'ny fampahalam-baovao ny Kolo TV tamin'ity alina ity isaorana sekasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray mirarisoa ihany koa ny reny rehetra atratra ny fety raha pitso veloma tompoko. Maro karazagna goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jutsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Am lay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.